lastomoko vavy am-pifaliana indray no androsoanao tokantranonao amin'ity alina ity mazava loatra fandarana sahila zao arahanao eto amin'ny fahita lavitra MBS arahanao ihany koa amin'ny onjam-peo 95.4 FM ary arahanao ihany koa amin'ireo tambajotra tserasera maro samihafa ahafahanao manaraka mivantana izao fandarana izao miarabanao tonga soa tao anaty fandarana ary dia afana ny fiarahantsika betsaka ny zavatra horesahantsika iresakantsika mahakasika ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny fa iresaka ihany koa sika amin'ny mampanolo-tsainy tanànanay mirava avy satria dia hiditra ny fivoriana tsy ara-potoan'ny mpanolo-tsaina manomboka rahampitso dia iresaka mahakasika ny commune urbaine Antananarivo ihany koa isika toy ny mahazatra iaraka manolotra amin'ny namana mpanolo-tsaina Clémence Ararinirina ny fandarana tonga soa indray ianao Clémence Ararinirina. Faly miarabanao ihany koa namana lidira faralahy dia ankafaliana toraka izany no hitsidiana indray ny tokantrantsika tsirairay mpanaraka sy tapaka an'izao fandarana sahila zao eto amin'ny MBS izao fampatsahivana kely fotsiny angambany namana lilia satria raha ny vaovao rehako tamin'ny miara-manonja dia ohatrany hoe efa miverina any amin'ny start time sa ihany koa ny MBS dia tsika rehetrarehetra izay manaraka an'izao fandarana izao zany dia kopahan-tanana avokoa manasanareo tsy saraka aminay hatramin'ny farany fa dia afinaritra ary afana ny fandarantsika amin'ny ity alina ity namana lilia faralahy. Toy ny efa fanaratsika isan-kerinandro moa dia handray vahiny sika atao anaty fandarana ary dia ho atolotra anao eo ny vahiny rehefa avy eo araka hitafatafa mahakasika ny raharaham-pirenena mafana rehetra izay tokony resana atao anatin'ity herinandro ity fa etsy andanin'izay dia hosantarantsika hatrany amin'ny fanarahana oronan'ny sary fanadihadiana reportage ny fiarahana dia aorian'izay dia ampandrotsika ny vahiny no miainga amin'izay raha teo ny loha hevitra ho resantsika voalohany ato anaty fandarana ndahoary. Miakatra ny mari-pana ara-politika eny fanasamy ao anatin'ny fitondram-panjakana azy ankehitriny tangamemitra ny fanapahan-kevitra ny amin'ny fikasana anova na tsy ny mpikamba ny governemanta telo taona tsy nahitam-bokany ny fitantanana misesy ny krizy maro lafy eo amin'ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka etsy andaniny manano tana ny fiafarany ny fotoam-piasany ny fitonana ankehitriny ka mitaky avokoa ireto fambiazana sy ny kolikoly ary ny fitondran-tena tsy mendrika nataony izao fitondrana rajoelona izao eo imaso ny vahoaka malagasy vokany hitazona fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana feno fitanilana sisa no vaolany fitondrana mba anoizany ny fitantanana indray ity firenena ity ahiny ny maro ankehitriny ny mety poan'ny krizy ara-politika vaovao eto amin'ny firenena raha tsy misy ny fanatanterahana ilao fiainana andadabatra boribory na ilay antsona hoe concertation nationale mba ifandiniany rehetra andray anjara amin'izany indrindra fa mahakasika io lalam-pifidianana io. Faravaraty ny zavatra io ary tokony izay tokony izy dia tokony asiana autorité morale eo amin'ny CNU atsona taono ny hery rehetra eto Madagasikara miaraka amin'ny société civile miaraka amin'ny eo amin'ny FFKM sy indrindrindra na fiangonana zandriny sy indrindrindra na silamo mivory ahoany ty fa tsy ireo dia ravany io dia zay voapeta zany hoe reo rehetrarehetra reo zany no atao hoe règle du jeu raha tena tia hanana fifidianana madio sy mangarahara ikeny vahoaka isika eto fa raha tsy zay no atao dia minoa ianao fa isy problème fifidianana amin'ny manomboka amin'ny heritaona io manomboka any amin'ny communal filohan'ny république ary ny any amin'ny legian'ny fisolombavam-bahoaka amin'ny 2024 raha fitondrana mandala fahamarina ny rajoelona ka tena mikatsaka ny mahasoa ny vahoaka tokoa dia tsy tokony salasala andrava avy hatrany io seny io ho hiatrany ny nambarany ity solombavam-bahoaka ity afaka manao an'izany ny FFKM dia ny FFKM mandray koa miaraka amin'ny CFM afaka manao an'izany dia raha tena tiany fanjakana koa izy dia avy maika ho tiany communauté internationale zay apiny ny communauté internationale ara-bola raha ohatra ka tsy hanam-bola anaovana azy na tsy hanome vola anaovana azy zavatra zay ny mpitondra amin'izao fotoan'izao satria mety hanelingelona ny sain-dratsy ny zavatra zany mety hanelingelona ny zay mety hoe objectif any amin'ny tratrariny amin'ny fifidianana dia zay zavatra izy zany hoe ny CFM afaka manao an'izay ny apin'ny FFKM dia avy eo apin'ny communauté internationale ara-bola manao zavatra zany hoe ny communauté internationale aloha zavany resaka tsy hanao ingérence ka hoe zareo no ame consigne am'le izy fa io resaka samitsika malagasy io fa fanampianara-bola no taony amin'ny communauté internationale raha ohatra ka tsy hanam-bola anaovana zay tsy hanome vola anaovana zay ny fanjakana malagasy. Raha ho an'ny filoha Marc Ravalomanana dia nisy ny antso izay nataony
nandritra ny fandalovany tany Tomasina ny farany volana oktobra lasa teo iny fa tsy misy afa-tsy ny fikoanandoha nasionaly io ihany no ahafany ny firenena miroso amin'ny fifidianana madio sy mangarahara. Atreto dia ahin'ny maro ny ampiasana ilay lisitra feno doublon izay nalany izao fitondrana izao ho amin'ny fifidianana ho avy. Izay ny mahakasika niny horonan-tsary fanadihadiana iny nisy ny fanehoan-kevitra moa izay nentin'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Ramboasalama voafidy tetsy amboribory-tany fahaefatra eto Antananarivo renivohitra. Ao anatin'izay ihany koa no ampandrosoantsika ny vahiny izay nasaina manokana amin'ity hariva ity Clémence Rariny tsy izy akory fa Andriamatoa Randriama efa manana dolana rindra izay filohan'ny natiora eto amin'ny faritra Analamanga no sady natiora moa izay mpikambana raha teo anivon'ny RMDM dia faly miarabanao zay tonga soa tao anaty fandarana faly mandray anao ihany koa. Eny tompo faly miarabany Madame Lili ihany koa ny amin'ny fandraisana anahy amin'izao manatrika an'izao vahoaka malagasy zao ankehitriny ihany koa dia faly miarabany Madame Clémence ihany koa dia etona ihany koa za dia faly miarabany vahoaka malagasy rehetra zay manaraka an'izao onjam-peo eto amin'ny radio sy ny télévision na MBS zao ankehitriny. Ary manaraka izay farany dia faly miarabany ireo teknisiana zay mpikirakira ny sary sy ny feo dia iroso bebe koa moa tsika amin'ny fandaharana zay tiana ho ampifantarina tsika vahoaka malagasy amin'izao endrika fitondrana zay mety mikorotana amin'izao vanim-potoana zao ka dia iresaka bebe koa ny amin'izany isika eto. Ary izany indrindra natonga ny antoko natiora ho tonga ho vahiny eto hanambara ny hevitray momba n'izany fomba fitondrany zay eto amin'izao firenena misy atsika izao ankehitriny zay tena miady an-trano mihitsy amin'izao vanim-potoana izao. Ya fanontaniana voalohany nresantsika hitatsika teo moa zany tao anatin'iny fanadihadiana iny Andriamatoa dolana rindra ny mahakasika ny hoe tokony isina fikonan-doha nasionaly hijerena lalam-pifidianana ny lisy-pifidianana satria raha tsy tomombana ny fifidianana dia ahina manano maro ny mety isina krizy vaovao eto amin'ny tany sy ny firenena. Ahoana ny hevitrareo anivon'ny natiora mahakasika an'izay? Eny tompoko sorabetsaka ny nametraka amin'ny fanontaniana fa zava-dehibe mihitsy ary tena zay mihitsy no ifotony resaka anay ao anivon'ny natiora ankehitriny satria mikorotana dia mikorotana tsy araka le natiora zay tokony heveriny vahoaka ho fitantanana mahomby makany amin'ny mangarahara sy ny tena izy ananany rehetra filaminana ary fahasoavana eto amin'ity firenena misy atsika ty ka dia ny fijerinay azy manokana arak'izany dia fanjakana mikorotana tanteraka moa izy io ankehitriny fa ny eo amin'le fikanon-doham-pirenena dia tena ilaina mihitsy ary mankasitraka tanteraka zay ny amin'ny fisian'izany satria raha tsy misy ny fikanon-doham-pirenena ahafahana miala amin'izany krizy zany mba ahafahana manorina indray fanjakana vaovao amin'ny alalan'ny fifidianana atsoatsy dia angamba mety isy korotana be da be ao arinao amin'ny alalan'ny krizy satria na hatrany amin'ny resaka senia aza dia tokony isy fotony mihitsiny tokony hojerena manokana any amin'izay zavatra zay satria mbola tsy ao anatin'ny vahoaka mihitsy zany ny manana fahatokisana ifidy raha mbola zao rafitra zao ihany no mety hitondrantsika ny fifidianana ankehitriny satria rafitra zay mbola tsy matipaika araka n'izay ekeny antoko-panohitra rehetra na ny malagasy rehetra koa aza zay mandray anjara ao anatin'izany fifidianana zany any ka vitsy ny mandray anjara ny amin'ny fifidianana ankehitriny zavatra hita ombenimbeny zany manerana amin'ny Madagasikara. Ny teo anivon'ny senia ankehitriny moa dia milaza fa hoe tsy marina ny fisian'ny resaka doublon sika rehetra ny arana hita fa nisy ny ampamoaka izay natao ny filoha lefitry ny senia teo aloha dia nilaza ny amin'ny fisiany io resaka doublon io tsy misy fiatraika ihany koa ireto rafitry ny senia ireto amin'ny fifidianana ity resaka doublon ity ho anao manokana mitombona ve zany resaka zany ahoana ny fandraisanao andreny ataontsika hoe fanambarana izay natao teo anivon'ny senia ankehitriny ireny Andriamatoa dolana rindra? Raha aminay manokana ao anatin'ny natiora na indrindrandrindra zany manokana ihany koa ny amin'ny fandiniako manokana amin'izao raharam-pirenena zao ny indrindrandrindra amin'izany resaka doublon zava-dehibe loatra angamba ny raha ny lefitra ny senia teo aloha ny fanambarana satria olona manany fahatokisana feno tamin'ny fifidianana ny fandimby hatramin'izay izany ray aman-dreny lehibe zany ka matoa naseho ny épreuve rehetra tamin'ny alalan'ny famoahana amin'ny haino aman-jery na ny gazety aza
dia vavolombelona zany izy ary vonina ny joro tamin'izany ka hoana moa ty oarina de misy ny hoe tsisy ny doublan safosafona fotsiny zany zavatra zany ary zany indrindra ny mahatonga anay hoe mitaky ary anisany tena hoe aleo mihitsy isy ny fikaonandom-pirenena satria afahana mandamina n'izany rehetra zany satria tsy matokontsony ny vahoaka malagasy ny am'izany zavatra zany satria lasa ohatrany hoe tsy de tena voasana tsara zany doublan zany tato ato fa lasa ohatrany hoe nanjavona nefa tokony tena ijerevana ifotony mihitsy zany zavatra zany mba hahafahan'ny vahoaka mahatoky sy anana fankasitrahana tsara ny amin'ny fifidianana zay tokony rosy atsoatsy zany zavatra zany ka dia anisany makasitraka zay raha ohatra ka ny zavatra tiana etenenina zany amin'ny resaka doublan de tokony ijerevana zany zavatra zany ary tena jerevana ifotony mihitsy fa zava-misy zany fa tsy takotakonana fotsiny am'izao ary zay ny problème ny amin'izao fitondrana zao dia lasa misy zavatra takonina foana zany nefa ny to tsy mandele izy am'izao ny olana foana ary ambara matetitetika andriamatoa dolana rindra de hoe olana io resaka lisy mpifidianana io mino maromarina fa enongo zany resaka tele doublon teo inona zany mety ho vaolana mety afahana miady am'izay resaka doublon zay raha mifijerinao anazy raha mifijeriko anazy zany de le resaka teo aloloha etsy andany zay fa ny zavatra tiako tenenina de izy ty de tokony ny amin'ny resaka rafitra hatrany amin'ny fokotany mihitsy aloha ny vaolana satria ny zavatra hita ombenimbeny dia karazany tendrena mihitsy apetraka zany zay filoam-pokotany rehetra ka any ka lasa ny fanjakana zay eo atoerana no migidran'izany fa ny tena mety indrindra raha vaolana dia tokony averina any amin'ny vahoaka satria zay le manatiora-nay averina tany amin'ny natiora mihitsy zany le izy hoe misy fidinana ny filoam-pokotany fa tsy tendrena mba hisiany filaminana ary omena anazy zany ny fahefana hitondra sy fe an'izany mahafiloan'ny fokotany azy zany fa tohatra ny tsy hitataratra zany am'izao vanim-potoana zao fa lasa takotakona de any mihitsy ny tena misy ny erreur voalohany indrindra ka dia izay le fotony zay no tokony jerena manokana ary tena tokony atao am'izao vanim-potoana zao ny fanaovanan'izay rafitra fomba fatao zay zany maro koa moa no manao tolo-kevitra izy mianada hoe tokony hoe refonte no atao zany hoe tena averina rafitra mihitsy ilay lisy mpifidianana satria ao anatin'io lisitra zay efa nijerena sy nasaina ho amarinina eny moa ny anarantsika rehetrarehetra raha malala betsaka ny fokotany zay tsy nahitana an'le lisitra akory azy de eo zany no olana hoe ilay lisitra efa misy an'ilay doublon ve no asaina ho amarina de kitikitiana kely eo fa raha ny tolo-kevitry ny olona aloha hatreto mba ahafahana mahatoky tanteraka zay voka-pifidianana itrango eo de hoe aleo averina arafitra mihitsy atrambo alohany ilay lisitra mba ho araky ny tokony ho izy mba tsy isiny hoe olona efa maty de mbola misoratra ry olona ry miveriny impiry ary izy atsia zay aloha ny tolo-kevitra omen'ny olona amin'ny ankapobeny am'izao fotoana zao ialana amin'io resaka doublon io ary ny lalàna mihitsy no mamaritra an'izay hoe isaky ny folo taona de tokony manao an'izay resahana manalilira farala hoe refonte na tena famerenana am'laoniny tanteraka na hoe fandrafetana vaovao indray an'izay resaka lisy mpifidianana izay zay mahakasika ny resaka fifidianana sy ny tontolo manodidina azy fa resaka fitantanana firenena indray isika andriamatoa-dolana rindra raha sitraka ao efa fantatra ny zava-misy mantsy satria raha ny atotanisa aloha hatreto ny isa tsy mba mandainga de miiba 7 isanjato na moins 7% tany arikarena ary isika de mitana ny laharana farany Madagasikara io zany am'izao fotoana zao raha milahatra amin'ireo firenena farany mahantra indrindra eto an-tany misy ny mangataka hoe sao de tokony mba hosoloana ny gouvernement efa tsy mety tsony ty zavatra ty ao anatin'izany zavatra mitranga am'izao fotoana zao misy ny mangataka hoe ny prime ministre anisany tokony esorona ao anatin'izay fanoloana ny membre ny gouvernement izay ianao manokana andriamatoa-dolana rindra mampanao politika anao veo anivony antoko natiora miombon-kevitra amin'izany ve ianareo sa ve nareo mety hoe manana vahaolana hafa ahafahana mamahany zao olana maro be fa tena mianjady amin'ny firenena efa miatraika ny anaty vilany ny isa-tokantrano zao ao anatin'izay mihitsy zay ankehitriny zany ny am'izay resaka gouvernemanta zay tena am'izao fotoana zao taloha zany tamin'ny voalohany zany izy io zay tena tokony jerentsika zany aloha le izy hatramin'ny voalohany hoe ahoana ny teny filoham-pirenena tamin'izay hoe mitady olona zay tena teknisianina ampandroso ny firenena ary nanafatra mihitsy azy ataontsika hoe manam-pahaizana avany andafy ary zany indrindra ny natonga ny malagasy zay tena menimenina fa nga eto atoerana tsisy izany manam-pahaizana zany fa tena to afarana izy zany hatrany ivelany mba hanosika lay zavatra tokony ataony hoe TGV zany lay vinavinan'asa zay tokony ho tanterahana
nefa ny jerevana tatrioarina zany fandehan'zany de lasa to ohatra ny gouvernemanta scandale indray ny zavatra misy ankehitriny fa tsy araky n'le zavatra tena natao ny fanafarana rehetra nefa nefa tonombana avokoa araky ny voalaza ny filoam-pirenena ambenimbeny dia ny zavatra hita nefa dia ohatra ny famadika am'zany to zava-misy zany ande koa tsika ijery am'le resaka hoe 7% tany amin'ny andro ny ravalimanana ary raha ijery koa tsika tamin'ny andro ny Radjomampianina président Radjomampianina de 5% fa ankehitriny zany le izy a de tena jerena ny to fa tena latsaka n'lay tena hoe 7% mihitsy zany tena tsy hitantsony zany zavatra zany ka izany indrindra mahatonga an'le hoe tokony jerevana ifotony an'lay rafitra misy zany satria amin'ny maskandale azy zay moa raha tiana jerena tsara ny am'izay zavatra zay zany de misy olana zany a ny samy mpitondra eo anivo zany na ny olom-botendry io na ny olona ny fidina de manan'olana ireo mpikambanao reo le mpitondra de lasa varina ao anatina skandale zany zareo a de adino fampandrosona ny atao hoe firenena amin'ny akapobeany de any ka izany zava-mitranga ka raha ny vaolana misy aminay zany ohatra zany raha ataontsika hoe mbola hoe soloana ny premier ministre vitsivitsy na ohatrohatra zany de mety tsy mbola zavatra mety aomby zany zavatra zany na hoe ny ministre ihany koa sorona fa ny tena mety indrindra angamba ny raha aminay hoe farafaratsiny tokony le gouvernemanta mihitsy zany a tokony tena asorona mihitsy a de soloana ny ministre sy ny premier ministre rehetra izay ngamba ny mety ho sary mba tena hoe azo atao faran'zay farafaratsiny zany mba hanavotana zao fiainam-pirenena ankehitriny zao ya ka efa nresaka n'lay resaka scandale ihany ianao teo de marina be ny nambaranao teo Andriamatoto Olanarindra fa voafokany io avokoa na ny olom-botendry ankehitriny na ny olom-bofidy a nisy ny resaka fanodigodinam-bola misy ny resaka kolikoly misy ny voatontonona amin'ny resaka fanapara-pahefana misy ihany koa ny voatontonona amin'ny resaka fitondran-tena tsy mendrika de araky ny fantenenina teo hoe misy mpikambana anatin'ny gouvernemanta misy ny tompony andraikitra eo ny voafehadidianan'ny repoblika zao a io hitantsika amin'ny sary io a misy ny olom-bofidy a rehetrarehetra reo de ny zavatra hita amin'izao fotoana zao de io samy manondrana avokoa ny rehetrarehetra te antany anao a Andriamatoto Olanarindra hoe marina ve ary ny nambaran'ny maro hoe tsy ny omana mandray fitantanana ny firenena izao fitondrana izao sy ireo mpitondra sy ireo tompony andraikitra maro samihafa izay ao anatin' zany fitantanana ny firenena izany a savy hoe inona ny mety ho antony a mahatonga nyreny raharaha miteraka resabe eto amin'ny firenena ankehitriny reny raha araky ny fijerinay nature na iza manokana za ao anatin'lay zava-misy ankehitriny ny amin'ny hoe tsy ny omana ve izy ny amin'ny tondra zao firenena zay misy ankehitriny zao de ny zava-misy aloha de tokony ny zavatra jereny indrindra tamin'ny filoam-pirenena ny frantsay zay na de hoe tsy tao anatin'ny tontolo politika azy izy fa rehefa tonga tao amin'ny fivoafidy io président izy dia nanaraka tsara ary ny rafitra tokony ho izy teo am'zany fitantanana izany any ka nandeha araky ny tokony ho izy zany fa ny tiako tenena ny iverenako le resaka hoe tsy voaomana na ohatry zany ny zavatra tiako resahana angamba ny ao anatin'izay tsy voaomana zay dia tsotra raha ny fijeriko manokana ohatrany tsy manana charisme ve le présidentsika ao anatin'le fitantanana ary ohatrany hoe tsy mahasaha mijoro amin'ny tena hevitry zay nyteneniny tamin'ny voalohany amin'ny fanapaha-kevitra zay misy hoe raha misy tsy mahomby eo amin'ny reto ministra zay hoentiko reto de afaka manala avy hatrany hoe manatanteraka mihitsy fampialana fa atao ohatra ny tsongotsongona le olona ampialana ao anatin'izany fa misy nefany ny tena hita hoe mahateraka skandale mihitsy tsy asorona mihitsy tak zany zava-misy zany ka ilaina mandrakariva zany a hita mihitsy zany zay tsy fahavononana ao anatiny rehefa jerena le ifotony le izy satria misy zavatra atao ohatrany hoe to mantahotra n'lay hoentina indray ao anatin'ny gouvernemanta ny mpitondra président zao ka any ka tsy mandeha araka ny toko izy le rafitra fa lasa le aty ambany reny zany to ohatra ny tady baiko ny aty ambony raha ny tena marina ny fijery azy de lasa tsy mandeha le firenenantsika am'izao vanim-potoana zao tohatra ny tehiteny ve anao Andriamatoto Olanarindra hoe zany hoe tsy voafehan'ny filoham-pirenena reo olona rehetrarehetra eo ambany fifehezany anisan'ny zavatra nampanetana sy nyteneniny vavany mantsy ny hoe ny fitantanana ny firenena tsy ananakoavana hatreto raha ny zava-misy manahoana mbola mitombona ve zany tanteraka tokoa ve le zavatra nambara sy ny olazaina ny zavatra hita moa tena hita hoe tsy tanteraka zany le izy tonga de azo tsorona tsy tanteraka
satria ny zavatra hita nge mibainga am'vadika no ahitana hoe niasa tany marina le olona ka raha lazainy ianao fa amadika bainga nefa ny bainga tsy voavadika de ny bainga am'vadika anao afantarana an'izay ka ankehitriny azo tosorona mihitsy fa tena tsy voafehany zany ny olona zay hoentiny. Miresaka an'izay scandale zay moa ianao Andriamatoto Lanarindra dia farany teo zao isan'ny ataontsika hoe niteraka resabe ny raha mahakasika ny Biky Irlaza ny ministra teo aloha izay moa nametra-pialana zany araka ny efa nafantarantsika anazy dia ny vaovao farany zao raha mahakasika an'iny dia namoaka fanambarana zany hoany teo anivon'ny SMM na syndicat mpisary eto Madagasikara io rahantsika io zay fanambarana izay maromaro ny teboka voaresaka tao anatin'izay fa ndeo fehezitsika amin'ny teny tokana de hoe mitaky zany zareo ny amin'ny hoe voalohany aloha hoe tokony apetraka tsara rehefa aleovatena ny fitsarana ary ny tsy tokony hitsabatsabany izaniza izany sehatra ny fitsarana izany ary indrindrindrindra hoe izay olona ho tendrena ho ministra zany dia tokony efa olona nandalo anireo rafi-pitsarana maro samihafa ary zany hoe vokotra kefa zany ary olona ihany koa tsy nahenona tantara zany raha zay ny azo ilazana azy zany hoe tsy misy tsy mitarika casserole moa zany ino moa zany nitenenana an'izany hoe tsy misy raha maloto mandrirodrirotra misy raha mandringodringotra anazy fa olona tena madio tanteraka zay zany ny tolo-kevitra avy amin'ny SMM satria na tiana na tsy tiana raha pitsy tsy maintsy roso am'izay fanendrena ministra vaovao zay ny teo eo anivon'ny gouvernementa dia ho hitantsika eo zany izay zavatra mety hitranga izay fa miresaka scandale zay tsika dia miresaka ihany koa ny vaovao mafana ny vaovao nandrakotra ny AFB tao anatin'ny roa andro zay mbola nitoy androany mety mbola hatramin'ny fiafaran'ity herinandro ity de mbola izay ny vaovao halaza isan'ny halaza ao anatin'ny Facebook ao de ny raha mahakasika ny fitsabany député na Tsimondrano no Andratsy vahiny ny fanatanterahany mpampianatra UPS iray ny asany ka de tezitra ny osolombavambahoaka io raha mbola nasainy zany mpampianatra zany namita ny azakazaka izay tokony nataony ny zanany satria nambarany zany fa hoe sepotra io zanany io ahoana ny mety fahitanao an'iny trangy iny Andriamatoto Lanarindra de inona raha ny hevitrao no tokony nataony ity solombavam-bahoaka ity raha ianao no teo amin'ny toerany. Ary tompoko raha mijeriko manokana ny amin'ny zavanitranga tokoa tamin'ny fotoana iny raha mijery zany hoe inona no tokony fipetra no raisin'ny député manoloana ny reny toe-javatra reny ny zavatra tokony hodiniany voalohany indrindra de maha hoe olon-dehibe azy fitaratra manoloana ny olona manana ny fahefany manana maizy azy izy de tokony mifahendrena dia nanantona moramora ary ny fampiresaka ny fampiresana zany midika ho zava-dehibe zany ary ahitana ny zavatra tena mitsanga ary raha nisy zavatra hoe fadisoana mety ho fantany hoe fadisoan'ilay olona zany dia tokony naneo azy ampahatsorana izy zany satria ny zavatra tena lozangeny am'izao vanim-potoana zao zavatra tokony diniantsika de zao hoe ny ireto mpitantana reto zany no fitaratra manoloana ny vahoaka malagasy ka raha izany hoe ray aman-dreny mpitaiza mihitsy zany ka ny zavatra asehonao eo no enaran'lay ankizy zay atry amin'ny zay iainga mety hitantana firenena ary raha zavatra ohatry zany nasehonao de mety ohatry zany ihany koa ny zavatra mety iseho ary zany tena olana be mihitsy ary zay le mahatonga anazy hoe le ao anatin'le scandale ihany le zavatra resantsika fa tena izay fitaratra zay mihitsy ny eo amin'ity rafitra fitondrana sy fitantanana ty zany no tena olana manome inona zany fampianarana ohatrany hoe misy lesoka ratsindrindra ho an'ny taranaka faramandimby ny am'izao vanim-potoana zao ka zay no andraisantsika fepetra faran'izay aingana zany anarenana n'izany zavatra zany satria lasa tsy mety ny zavatra toy izany de zay zany no mba vahaolana avaty amiko hoe tokony nisy fanantonana moramora nijery an'izay zavatra zay fa zay le mahatonga le teniny misy teny anankiray zay hoe aorina raha ohatra ianao zany maneo hevoka katezerana de lasa tsy tomombana tsony ny zavatra valiteny na zavatra tokony atongavanao am'le olona ka na de ao koa le fanehoana amin'ny fahatezerana de lasa midona zany zay zavatra zay de tsisy zavatra tokony andeha am'izay izy fa lasa misy mitatra zany mitatra le adihevitra zay atao ary zany le izy de lasa miparitaka hatrany amin'ny Facebook fa raha resaka teny trotra zao de mety hoe zavatra vita teo ihany le izy ary afaka mifanitsy zany nge zavatra tsy de tena grave zany zavatra zany raha jereny nefa lasa mitatra grave le izy ankehitriny ka dia le manome fitaratra ho an'ny olona zany amin'ny fomba fitezana tsy mety mandalo mandatsa ozy ny fahatezerana fa somitoetra ny fo malefitra tokony anana an'izany
ny olondehibe izy am'tondra satria tompony filaminana ianao a tokony anatin'ny territoirean'izay ianao de tokony anana zay fo mandevitra zay hoe mandalo ny fahatezerana fa somitoetra ny atao hoe fo malefitra zany manoloana ny zavatra raha jerena moa ny faneho-kevitry ny olona tao an-tambajotran mahakasika ny raharaha iny a dia misy ihany moa no nilaza hoe fa toa lasa mpiaro ny mpampianatra daholo indray ny mpanohitra fa tsy hany loatra angamba le maso hijerena azy fa ny hoe misy fomba ahafahana naneho ny hevitra tsy voatery tamin'ny alalan'ireny voalohany aloha anisan'ny nokian'ny olona be deaibe ny fangalana sary mivantana ilay mpampianatra zay tsy nazona lalana taminy a zany zany misy ilay atao hoe droit à l'image zay tokony saina ao anatin'ireny zavatra eny ary ananan'izay olona alaina sary fahefana ny milaza hoe azo alaina sary na tsy de nefa le izy avy de nandeha direct tany amin'ny tambajotra iny zany tena anisany nokian'olona mafy tao anatin'izany fa etsy andanin'izay ihany koa zay tokony saina hatrany de lay teninao teo ao anatin'ny fahatezerana raha mamoaka teny ianao na mamoaka fanapa-kevitra de mila saina no fiatraikany iny satria zay tena mampalahelo ho manokana tao anatin'ilay tantara de le fiatraikany amin'ilay zaza satria raha mipetraka amin'ny toerany aho hoe mbola ho mora ve ny iverenany braiana hianatra ao amin'ny établissement nisy azy taorianan'ireny zavatra rehetrarehetra tranga ireny na izany naty zany everiko fa tsy mahadiso any iteny hoe za manokana aloha de anisany ankasitraka ihany kosa ny fandraisana andraikitra sy ny feikevitra zay noresahandra mato minisitra taorianan'ireny raharaha reny de zay le hoe fietsika ray aman-dreny zay tokony ho atao ngamba de everiko fa mba misy ihany ny azotroahana ao anatin'ny trangan-javatra toy izany to aloha zatsika ny resaka skandaliny fa anisany vaovao androany koa zany nanao fanambarana koa ny syndicat-ny ireo mpampianatra ny taranja fanatanjahantena dia isany nambaran'izy ireo tamin'izany no hoe tokony manao fifonana Andriamatoa sy Rombavambahoaka zay zany no takin'izy ireo zany a nambara tamin'izany aloha araka ny fampiresana tampanao gazety mialohan'ny andoinantsika ny fandaran'ity de hoe tsy voatery hoe iteny hoe mialatsiny amin'ny Facebook fa na dia mandefa communiqué aza fampafatarana fa hoe izy moa zany hoe foramy mafana de mety hoe natahotra tokony amin'izany zany izy kanefa misy ny azo atao misy ny tsy azo atao ary izy olom-boafidy de mba nangataka zany zareo syndicat reo ka de ho hitantsika eo fa efa nisy tokoa ke mo hitako anaty Facebook ihany fa nisy mizara tamiko tamby message privé teo fa tsy fantatro ny famarinany fa hoe tsy fony zay ho ny vadiny hoe zay de tsy fona ka zavatra ohatran'izany zany tsetsatra kely angamba nilazako hoe zavatra ohatran'izany mila tandremana tsara angamba raha fijeriko anazy satria kely foana ne raha zao fitondrana zao de fa mety zay le hoe goty kely gotin-drano kely de mety apitobaka ny rano ao anatin'ny soa na ao anatin'ny fitoerana anankiray ka de zay zany le mila tandremana satria zavatra kely foana ary hita tao anatin'iny raharaha iny fa de tena nisy namoaka moa tao anaty Facebook ihany hoe be deaibe kokoa le emoji sa le hoe fimehezana zany raha mihoatra amin'ny olona izay manao soli mampiseho firaisakina amin'ny Andriamatoa sy Rombavambahoaka raha ohatra izy ka nitatitra n'iny tao sy ny resaka momba an'iny tena mampieritreritra sy tokony mahatonga saina ny eo anivon'ny fitondram-panjakana ireny zavatra ireny fa de ho hitantsika eo moa zany ny fivoaran'ity raharaha ty fa de zay aloha zany hoe mitaky an'izay ny syndicat de ohatra ny laza ny vadiny fa tsy fona hitantsika eo tiako lazainao anatin'le izy hoe zay le hoe saina tsara ny atao fa toy ny mandeha ambon'ny tady ane ary singa-mbolo ray de afaka mandavo ny vositra ka mila tandremana tsara na ny teny aloky ny vava na ny fihetsika azy eo satria ray aman-dreny amin'ny ankapobeny raha ny tokony ho izy tokony hanome ohatra tsara foana ho tarafina iverena koa am'izay le fanontaniana saika hopetrako teo hoe anisan'ny vaovao mbola nanamarika izay herinandro zay ihany koa ny fampahafantarany Cour des comptes ny fisiany tsy fahatombanana sy tsy fifanjohiana tamin'ny teti-bolana ampiasaina tamin'ny fiatrehana ny Covid-19 Andriamatoa Dolanarindra nampozina ve iny tatitra iny raha ho anao manokana raha iny tatitra iny zany dia ny fiveroko azy manokana dia zavatra tsy napozina zany reny tatitra reny ny amin'ny zavatra nitranga tamin'ny vola teo amin'ny resaka Covid zay izay indrindra mahatonga ny hoe misy zavatra zany tena jerevana mihitsy satria lasa safosafona foana na ny zavatra rehetrarehetra toy izany hatrany amin'ny resaka aretina de lasa misy ohatr' zany koa de zay le mahatonga le hoe mbola miverina foana tsika hoe misy skandale mandraka ariva na hatraty amin'ny resaka aretina zany na hatrany amin'ny fitondrana zany de to ohatrany maneho zany zavatra rehetrarehetra zany tena tsy mety le fitantanana amin'ny arabola indrindra tao anatin'iny Covid iny ka de tena tokony ho jerena mihitsy zany zavatra zany fa malahirana de malahirana ary mahamenatra mihitsy ny eo anatrihan'ny vahoaka zay hoentinao
ny toejavatra oatra zany tena mahamenatra ary indrindrandrindra hoan'reo any velany zay mijery mandrakarivo sy mamatsy vola ihany koa zay zavatra zay de mety tsy anana confiance tsony izy ny am'izay famatsiny zay ka dia mila mitandrina mandrakarivo tsika ary zay ny avatrafatra tokony hoan'ny mpitondra zany tokony ho tonga saina tanteraka ny amin'ny zay zavatra mitranga eo anivony fitondrany zay satria raha nainona na inona zavatra mitranga de tsy maintsy ianao filoam-pirenena no ianjerany zany zavatra rehetrarehetra zany raha ohatra ka tena tsy tomombana daholo zany zavatra rehetra zany ka de tena tokony jerena manokana ny am'izay fotoana zay efa nanao fanambarana ihany koa moa malimaly Erason Erason moa zany dia avy amin'ny fiarahasamon'ny pirenena izy ary dia nambarana tamin'izay fotoana zay mikasika an'ity resaka tatitra nataon'ny Cour des comptes ity hoe vao ampahany anankiray ihany amin'ny tatitra tokony nataon'ny Cour des comptes io nivoaka io mbola misy tatitra andrasana zany tsy tadidiko izay hoe anankitelo afaka ohatran'io mbola andrasana amin'izao fotoana zao tamin'iny tatitra voalohany iny de efa niariary ny hoe famoaham-bola amintsizy nisy fictif be dia be nisy famoaham-bola tena hoe tsy mitombona mihitsy le famoaham-bola tao anatin'izany de iny moa zany efa nahariariny teo anivon'ny Cour des comptes iny izay zavatra izay tena fahafambaraka aloha zany ho an'ny mpitondra fanjakana satria niezaka de niezaka izy ireo anafina an'izany zavatra rehetrarehetra izany raha nisy ny tsaroko tsara angamba ny mbola teo ny Sénat teo aloha no efa namoaka mikasika ny hoe nakaiza ny volan'ny Covid tsy misy tsy fahamarinany ny vola nampiasaina tamin'ny Covid sy ny sisa de zao izy zany nahariary ny Cour des comptes ny amin'ny fisiny izay resaka hoe nisy vola niodikodina tao misy zavatra tsy mifanjoy maro be tao anatin'ilay tatitra dia ho hitantsika eo moa zany fa marina be ny teninao andre matontolo anarindra hoe ny itsika eto Madagasikara na de ny tena raha filoham-pirenena hoe tsika dia tsy etehitra amin'ny reto mpamatsy vola vahiny de ny hita aloha tao anatin'izay telotony zay de tena tsy afaka mandeha mihitsy Madagasikara mbola mitehitra lava mbola tsy afaka maly midoka tena ho maly eo tena de nefany manome vola tsika mpamatsy vola de toy izao ny zavatra anovantsika an'izay vola zay ataoko hoe tsika na de tsy tsika anankitelo eto amin'ny plateau ara moa zany mikirakiran'izay fa hoe tsika fitondram-panjakana zany lay olana terak'ilay izy fotsiny ane Clémence Rariny tsy hoe fotsiny fa olana goavana terak'ilay izy marina foana ny ambaran'ny soratra masina hoe matoky amin'ny kely ihany no napaka ny be tsaroko tsara tao anatin'ireny Covid amin'ny vaivay be reny nisy firenena nge niarana azo tamintsika ary nitovy ny montant zay niraisiny fa taty aoriana efa nahazo mihoatra lavitra noho ny azony teo aloha ny firenena fa tsika mbola tsy nahazo inona ny antony raha efa manala sala ny olona ny fahamarina ny tatitra zay atao ary de voaporofo izy ankehitriny efa be dia be nge ny teto anivon'ny mpanohatra nilazany tsy fahamarina ny fitantanana an'io ary anisany ny tabataba mafy ny amin'ny fangararan'ny fitantanana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana hoe avoainy mazava makasika ny tantanana ny volan'ny Covid fa tsy inona fa ankehitriny de itony tatitra omen'ny Cour des comptes tony de mampisaina sy mampieritreritra hoe misy zavatra tsy mifanjoy ao anatin'ny fomba ny tantanana an'izany de hoe hoe tsy misy afa-tsy ny fahamarinana ihany no manafaka sy tonga anao any midingana manaraka fa raha ohatr'izao ny ataontsika sarotra ny ahafahana mino hoe anahoana ny toyany avy eo satria zao tonga indray ny fahasarotana iresaka cyclone moa tsika avy eo fa de tena hoe mampatahotra sy mampieritreritra ny trangan-javatra toy izao ry izy mianata ny terme marina sy mangarahara aloha ohatra ny tena atahorany reto mpitondry reto fatratra mihitsy satria raha namoakany marina izay iveriny fa tokony ho ampiarina ny député Brunel Razafitsiandrova izay fandraisantsika teto ihany na manalira farala iny izy nampanatsony iny ny teneniko hoe le marina zany tsy zakany reto mpitondra ankehitriny reto izay zavatra izay fa miresaka tatitra ihany sika ry izy menada dia isan'ny namoaka tatitra ihany koa ny ofisy pirenena misarana ny tontolo iainana na ny ONE fa hoe mbola maro sy ny mampanay mahakasika ny fanatanterahana ny tetikasa téléphérique ny resaka ny député Brunel tsika teo indrindra hoy izy fa ny fananganana ireo pelona zay ahina tsy ho zakan'ireo toerana vinavinaina fananganana an'izany eto Antananarivo inona ny mety ho fiatraika an'iny tatitra iny raha ny hevitra ao andre matontolo anarindra raha ny hevitra manokana sy ny hevitra anay ihany koa ao amin'ny antoko natura dia mampanay be le zava-misy amin'ity resaka téléphérique aty zany satria raha jerena ohatra ny vahoaka vitsivitsy no tena misitraka an'izy io mety afaka eritreretina ihany le izy fa tsy tokony mbola priorité aloha amin'izao fotoana zao zany téléphérique zany fa tokony hoe araky ny tenin'ny député zay avany kongo teo zany
de zava-dehibe mihitsy ny tokony jerena aloha aleo aloha ny fandray ny distrika rehetra manerana Madagasikara vao tena hoe miditra amin'izany zavatra zany ary ahoana koa moa ny isitrany vahoaka mahanitra andoavany an'izany frais zay natao zany hoe 4,000 ariary zany nefa vahoaka mahanitra tsy mihinan-kanina zao tsy mitafy tsy manaky aloha fa ao anatin'izao cyclonika zao de jerevo tsara hoe atraiza zany fa tokony hoe ny mamay aloha zany de eo am'izay sehatra fifandraisana zay sy eo amin'ny fijerevana n'izay lesaka hoe sosialim-bahoaka zay tena mitotongana tokoa am'izao vanim-potoana zao fa ho vita ihany zany téléphérique zany rehefa any amin'ny firenena mandroso ane zany matoa nisy efa mandroso ny olona rehetrarehetra zay vao tena hoe misy zany zavatra fifandraisana amin'ny alalan'ny téléphérique zany fa eto Madagasikara mbola tena hoe sarotra ny anatanteraka an'izany am'izao vanim-potoana zao marina fa tokony ho atao zany ny fivoarana kanefany a mialohan'izay a tokony ny vahoaka alohany a ary zay no masomasoany izao antoko natiora zao dia ny maolona mihitsy no jerevana aloha ny hatram'izay manko may foana ny amin'ny atao hoe foto-drafitrasa fa tsy misy mahakasika le hoe foto-drafitr'olona mihitsy ka ankehitriny tokony le foto-drafitr'olona aloha no mipetraka vao mandeha ny foto-drafitrasa mpanaraka satria mba hahafahan'ny vahoaka tena mahatoky tokoa ilay fitondrana zay misy tamin'ny fotoana nalohan'ny professeur Alson Roger teto amin'ny fandarana moa dia ndresany tsara mihitsy zay laram-pahamehana zay hoe aiza aloha ny fototra mila hojerena efa any amin'ny larana fahatelo izy zay raha tsy diso raha mato Clémence Rarindrina vao miditra amin'ny resaka fanaovana foto-drafitrasa isika fa zao zany tsika dia lasa averinay mirava foana ty resaka ty hoe manao haingo diso any arivo ve tsika sa manao zavatra tsy mifanandrify amin'izay andrasana sy tedavina fa misy isainany zany hoe ny ONE no mamoaka tatitra tahaka izany a satria ny ONE rafim-panjakana rafitra ao anatiny ny fanjakana moa zany tsy hoe rafim-panjakana moa zany fanjakana zany mametraka n'ireny ofisy reny de nefa ny ONE no miteny zany hoe mampanahy ilay resaka téléphérique be dia be ny mitovitovy amin'le tatitra momba ny Covid ihany hoe be dia be ny zavatra aiahina ny amin'ny fananganana indrindrindra ireo pilôna eny amin'ny faritra avo eny a satria eny amin'iny faritra iny efa somary malemy ny ino moa zany ny tany a ny amin'ny efa kokoan'ny rika matetika nefa mbola hitambesarana ovesarana indray a anyreto structure métallique ny ataontsika hoe rafitra vy maro be a izay lanjany reto téléphérique zany ny cabine ny téléphérique sy ny sisa zany io mety hoe mialatsiny mandalira fa rahalahy mety hoe te hiverina amin'ny fanapa-keviny ve ny fitondram-panjakana dia aprisihana iresaka ny ONE hoe lazao fa tsy anina nefa tsy hoe mandainga koa nefa ny ONE ao anatin'izay fa tena zavatra mariny zay ary zany no efa nambaran'ny olona maro fanehoan-kevitr'olona maro teto amin'ny firenena raha vao nanrehan'io téléphérique io fa manao be marenina ny fitondram-panjakana ka dia tsy hay zany izy amin'ny tindra mandeha tia na ien'ny ONE na anao botolo foana ihany ny amin'ny fanatanterahana an'io téléphérique io ny zava-misy mampieritreritra ao anatin'le izy a miverina amin'le resakantsika hoe train TGV io izy tsika dia ohatry ny mahita sary zany am'izao hoe nisy ny faneho-kevitra nataon'ny député Brunel ohatra mahakasika ny téléphérique dia tonga indray tatitra avy eo anivon'ny ONE dia ohatry ny mahita wagon zany hoe ilay lohan'ny wagon mitarika makaiza dia ohatry ny misy wagon hafa mitady ray lafa ve sa manahoana tsy fantatro aloha zay tena fandehany fa ny zavatra hita aloha dia be dia be ny tsy fitovizana eritreritra sainao efa mitranga Monsieur Hollande zany ny rehetrarehetra misy ny vadina minisitra mifamaly amin'ny artiste mahakasika ny resaka ao amida be dia be ny zavatra mipoitra efa mivoaka ny fehezanteny hoe aza atosikareo any amin'ny mpanohitra sy ny sisa izahay hitan'ny olona rehetra moa zany ary hitapoky hitam-pirenena ny vidéo mahakasika an'izany dia sahako ny miresakasika hoe hoe tokony hisainana ihany zany hoe rehefa ny mpitarika no misy mifanipaka ny tarihanao dia mila se remettre en question ihany izy mila manontany hoe manahoana tena toteny sy mahafehy tsara n'ilay taritina tokoa ve fa maraparana ny fanontaniana andre matodolana rindra mbola atao anatin'ny fiatreana ny rivodoza emina ty tsika amin'izao fotoana izao nisy ny orana tsika zao andeha hiatrika ny fanodinana tena tara kely noho ny fisian'ny orana rivodoza fahaefatra izy ity taorinan'ny Anna Batsiray nisy moa zany cliff levina teny an-dalana teny dia nisy ny Diumanko tamin'ny farany teo dia miatrika ny amina ty tsika amin'izao fotoana izao miezaka be ny fanjakana mampiseho sary hoe ampy tsara ny fanampiana ozy izy ary afaka hiatrehana ireo loza voajanahary rehetrarehetra izay misy ny sary miparitaka nefa
de maro ny vahoaka ny mbola tsy nisitraka izany fanohanana avy amin'ny fanjakana zany na ihany ko hoe mbola vitsy ny fanampiana zany hoe tonga ny fanampiana fa vitsy ary de vitsy ny faritra zay voakasika ao anatin'izany ka lasa ifandro tena na le quantité tonga zany de manahirana de ina ngeny nampiely be lay resaka vary no tsinjaraina tamin'ny kapokana madiko kely sy lay menaka zay nafatra tamin'ny kapsily na ahitan'ilay mpanao gazety raharaha be mihitsy moa zany ary nampanatsona teny amin'ny polisy izy tamin'ny famoahana an'izany vaovao zany efa ny rahantsika nahita teny amin'ny tambazotra teny na ny fanambarana nataondreo be ny tanàna antsoratra maromaro mihitsy mahakasika ny fisian'ireny zavatra ireny de tena te anontany ianao hoe amin'ny fotsy miangatra amin'ny maso mahitsy tena maharaka ny fihazakazahany toedra rava ny fanjakana Andriamatontolana rindra raha amiko manokana sy aminay natiora zany mandinika amin'izao vanim-potoana zao tena tsy maharaka intsony ny zavatra filana zay hoentina izao fanjakana izao zay ilany firenena ny zavatra olana koa nge de izao ny zava-misy koa misy ny ireo olona zay te hanampy nefa sakanana zay zavatra hita fa miseho zao fanjakana zao araka ny teny hoe mahavita tena nefa rehefa atao ny pratika-ndravatra araka ny fijery tena mahitsy de tena tsy maharaka mihitsy ny fitondram-panjakana amin'izany famatsiana ny vahoaka malagasy amin'izao andro ankehitriny zao indrindra zao fisiny zao loza ny cyclonique zao zany de zavadoza tena zavadoza izany zavatra zany ary tokony hoeteretin'ny mpitondra mandrakarivany tokony tsy homenatra izy zany angataka zany malala tanana hoe aleo zany mba isy ny fanampiana na de hoe am'fampiresahana tsotra azy zay zavatra zay fa miseho mavita izy de lasa hita fa hita eo ihany ozy hoe tratry ny avy eo ihany zany zavatra misy ankehitriny de ohatrany hoe te hiverina ihany zany hoe ohatrany hoe skandale avokoa ny zavatra rehetrarehetra zany miverina am'le tenenitsika teo de lasa miady atrano de oziny Jesosy Kristy amin'ity fanjakana ty ny fanjakana zay miady atrano zany de tsy maharitsy izy zay le izy any anaty baiboly mihitsy zany fanjakana zay miady atrano de tsy aharitra zany fanjakana zany ka mila misaitsaina tsara ny filoha mpitantanatsika eto amin'ny tany sy fanjakana ty filoha jaina zay mambahoaka manokana tokony hijery an'izay zavatra zay mihitsy izy hoe ahoana marina ty skandale efa tena be da be atraizatraiza zava-misy tsy hatrany amin'ny resaka fitondrana tsy hataty amin'ny resaka teleferika tsy hataty amin'ny resaka fanampiana ao anatin'ny traboina de misy daholo zany karazana rehetra zany ka dia efa hita mihitsy zany fa fanjakana efa tena tsy afaka hitondra tsony ny vahoaka eo amin'izay fahasoavana tokony sitrahany vahoaka maro anisy zay hany ka noho izay tsy fahavitan'ny fanjakana miatrika an'izay tokony hoatrehany zay dia efa nambarana manalilira faralahy teo le hoe ampanatsoana zay milaza ny heviny misy mpanao gazety zao asan'ny mpanao gazety no mitatitra ny vaovao fa lasa voateritery ao anatin'izay de nampanatsoana teny amin'ny polisy eo koa zao farany am'izao tsika amin'ny teny zao koa zao de misy mpikatroka time anankiray ramatoa Lidiara Soarimalala izay io zao de voantso ihany koa any amin'ny commissariat brigade criminelle plutôt any Fianaratsoa any noho ny fanaovana commentaire zany hoe fanehoan-kevitra anatina publication any amin'ny Facebook zay zany no isan'ny ampanatsoana anazy eny anivon'ny polisy am'izao fotoana zao tsy hoe nanao publication izy fa zany hoe nanao commentaire ary tsy nanona anaran'olona tsy niteny ninina fa mi-insinuer zany ohatrany hoe nanao sous-entendu de efa zay de efa ampanatsoana zay ny teneniko hoe ny fitondrana am'izao zany efa tsy mahavita tsony mamaha olana de ny fampitahorana raha matahorana fampiororona sisa no heveriny fa vaolana mahomby afahana miatrika an'izao olana samihafa izay mianjady amin'ny vahoaka eto Madagasikara izao zay angamba ny resadresakitsika Andriamatontolana rindra omenay anao ny teny famaranana aza mbola miala isika zay manaraka fandaharana fa mbola ifampiresaka lavalavitsika rehefa avy eo na manalilira faralahy makasika ny raharaha eo anivon'ny tanàna Antananarivo izay anasanantsika tsy saraka aminay hatramin'ny farany inona ny mety ho teny farany entinao amehezana amin'ty zay voaresakitsika tanatin'ny fandaharana izay eny tompoko ny teny amezako farany amin'ny fandarana zay nataontsika teto dia ny afatra manokana foana zany ho an'ny mpitondra eo amin'izao lafin'ny firenena misy atsika zao ny amin'ny tena ijerena mangataka mandrakariva zany ny tenanay ao anatin'ny natiora ny siny le fikanondrom-pirenena zay tenina hoe vaolana mety indrindra eo amin'izao fitondrana malagasy zao mba tsy sinitsony zavatra mety isandringotra amin'ny fifidianana manaraka de deny zao zany tsika tokony anana fanapahan-kevitra ao alohan'ny 18 mois
tokony anaovana fanapahan-kevitra an'izay hoe fikaonandoam-pirenena zay amin'ny lafiny rehetra misy anarenana ifotony na hatrany amin'ny seny na taty amin'ny resaka fitantana na androm-panjakana rehetra zany ka dia izany no teniko farana mba isin'izay manokana mba hananany vahoaka malagasy isitraka tanteraka sy atoky ny rafitra zay hoentina anatanterahana ny fifidianana ny amin'ny manaraka dia misorina mankasitraka anao Andriamatoa Dolanarindra raha maefa randria maefa manana ianao moa zany dia filohan'ny antoko natiora eto amin'ny faritra Analamanga mankasitraka anao hiditra amin'ny tapany faharoa avy hatrany isika iresaka ny commune urbaine Antananarivo isika teo mazava loatra fa isan'ny vaovao mafana ihany koa amin'ny resaka ny commune tsika zao de reto fako marobe miparitaka eran'ny tanàna ankehitriny farany teo tsika na manalilira faralahy dia tamin'ny herinandro moa zany ny resaka an'ireo promesse na ny fampanantenana tsy tanteraka izay nataony ny filoham-pirenena ankehitriny dia iresaka kely tsika ny amin'ny hoe inona tokoa ny voambara ny nambara ny be ny tanàna mahakasika an'izay resaka fako zay tany anatin'ny propagande tany arahantsika zay de miverinay tsika rehefa avy eo miditra anatin'ny resadresaka iza zany no amerina ny savant commune président Rajoel amerina ny savant commune alo iverina ny commune ny savant tsika ihany no mikarakara ny fako mety sa tsy mety amizay tsy mifanilika ndraiky teo alo ataony commune rehefa vita ny asa voaroaka ny fako faly ny tanàna raha tsy voaroaka ny fako de tongava ty am mibe ny tanàna ny tompona ndraiky raha tsy vita ny asa mety nyresantsika foana moa tao anaty fandaharana Clémence Rarinirina ny hoe fitazomana ny teny nomena mora ny manome toky ankamorana fa aiza ho aiza ny fanatanterahana reny ny rahantsika nahita reny satria ny sary sy ny feo mitoetra ny resahana teo ny amin'ny hoe iverina amin'ny commune ny fitantanana ny fako averin'ny président Rajoel amin'ny commune ny fitantanana ny fako tsisy fifaniliana ndraikitra tsony rehefa tsy voaroaka ny fako de zady be ny tanàna no tompona ndraikitra zay moa le teo fa tsy hoe mamorona akory zay ka tena miresaka mahitsika atao anatin'izao satria tompona ndraikitra anivon'ny tanàna izy ary anisan'ny sofina sy vavany vahoaka any anaty fiarahamonina any tenako manokana moa de nanao faneho-kevitra tany anatin'ny Facebook nahita fako misavovona toy ny tendrombohatra magaga fotriny alika foana no eny etapony indrindra ohatrany hoe mpanjakan'le fako ve sa manao fa nanaitra kely alo zay magaga eo amin'le sommet an'le montagne ana fako ohatrany mahita alika foana le tiako atongavana nametraka fantaniana ako hoe aterinaiza moa ty fako ty raha nyresaka sy ny zavatra ny tenenina ny zavatra tenenina de mila saina hoe tanteraka sa tsy ary ny vavantsy atao be nkeo any amerenana azy no afy misy illustration tiako resana kely alohan'ny idiranao Clémence Rarinirina fa anisan'ny navoakako tamin'ny herinandro izy ty hoe misy tompony ndraiky mpanjakana anankiray tany ampita tany nampanantena izy fa anao 100 000 logement trano miisa rayetsy ao anatin'ny heritaona fa rehefa tonga lay heritaona vita de nalefa ny évaluation de tsy nahavita etsy izy fa fito alina ny vita ny 70 000 fa na de nahavita ary izy tsy niteny izy hoe navita 70 de fa zava-dehibe fa de nampiantso mpanao gazety izy de teo anatrehan'ny gazety aika efa nasiny pétrole sa inona tsy fantatro ny tenany de nampiretiny ny tena ny entiny ilazana fa tena mampanongo tena mampite andoro tena ny miteny zavatra kanefa tsy tanteraka aiza ho aiza amin'izany ny mpitantana ny tanàna sy ny mpitondra ny firenena ankehitriny Clémence Rarinirina indrindra miresaka commune urbaine Antananarivo sika ny filoham-pirenena koa moa isan'ny nampanantena raha miresaka an'izay ianao anamboatra logement sy tadidiko daholo ny isan'ny amanaliny nefa ny hatramin'izao tsy tanteraka fa de vitavita fotsiny moa reny reny fampanantenana reny fa miresaka commune urbaine Antananarivo isika de tao koa nisy fampanantenana na manalilira faralahy le hoe atero any amiko eno aterany amin'ny commune na fako ino zao lasa resabe any anaty Facebook any ary be de be lasa karazany ohatrany hoe challenge ve sa ohatrany hoe eny fifaninanana kely mihitsy ny ataon'ny mpanao Facebook amin'izao fotoana ny amin'ny hoe ndao samy amoaka ny fako any amin'ny tanàna misy azy avy samy avoaka antsika eto daholo ny fako any amintsika fa tena fa tsy rariny intsony zany ny zavatra iainan'ny mponina Antananarivo amin'izao fotoana zao tsy mamorona araka ny tenina manalilira faralahy zay eto fa mpanolotsy anany tanàna mahita an'izany tranga iainantsika tsirairay any eny anivony ireny boriboritany enina moa zany izay misy eto amin'ny tanàna Antananarivo ireny reny zay ny mahakasika ny resaka fako tsy azontsika tsy ahodiana tsy hita sy tsy hodiana tsy lazaina raha miteny mantsy hoe ho averina amin'ny commune ny fitantanana ny fako takininona moa ny fanenjehana ny be ny tanàna teo aloha aloha Ravalomanana tamin'ny fotoanandro ny izy ny be ny tanàna HVM mampitondra tamin'izany fotoana lazaina fa hoe tsy
tsy mahavita azy, tsy mahavita ny asany, tsy mahavita mandroka ny fako, ankehitriny mitovy loko na ny ambony na ny ambany, ary zay ny lokalokana tany anatin'ny propagande zay nataonay tamin'izany fotoana, aiza ny famahanana zany olana zany na manalilira faralahy. Ny resaka sambyva moa de efa navadika ho SMA, tsy nampandalovina tao amintsika, tsy nangalana fankataovana tao amintsika zany fanovana ny sambyva ho SMA zany, fa nikonokononina samby rery tany ambadika tany, nijory ny SMA, ny rehare tamin'izany fotoana tsaroko nisy mpanao gazety nametraka fanontaniana tamiko hoe ilamina am'izay ve zany zao ny fako. Eto Antananarivo Ramatoa-Panotsiana dia hoe io resa-bola ihany io rehefa misy ny vola na sambyva io na SMA io na ASM io na AS miva io zay ihany mitovy foana ihany. Tiako tenena hoe voava foana ny olana rehefa misy ny vola. Rehefa tsy misy ny vola de fako amin'ny taonina foana novatan'ny vahoaka. Ankehitriny tsika anatin'ny fotoam-pahavaratra vao maika isan'ny miteraka an'izay olana izay, fa de le fampanantenana amahan' le olana aloha zany iarahantsika mahita amin'izao fotoana izao fa tsy tanteraka. Raha niresaka tamin'ny mpitatitra ny ben'ny tanàna hono maly. Niresaka tamiko ireo namana mpitatitra amin'ny taxi be de somary nasika fitenenana sy nahitsitsy fitenenana hoe rehefa tsy vita de ajanony am'le resaka fiara zany, satria somary nitaraina mpitatitra hoe rehefa tsy vita de ajanony, fa be de be koa neny te hirotsaka ao anatin'izany sehatra ny taxi be zany. Karaha zao moa no averintsika amin'ny ben'ny tanàna ary zany resaka zany hoe sao de mba efa tsy vita tsony de ajanony koa ary. Zay le izy tsy hotoizantsika le izy hoe be de be koa no tsy fantatro fa hoe sao de efa tsy vita tsony koa raha le izy, satria iarahana mahita maso mijery, iarahantsika mahita tao anatin'izay ataontsika hoe andro maromaro zay misy mantsy mba mety hoe fotoana kely 2 andro 3 andro mety hoe misavovona amin'ny fako, fa izy ty efa misy efa fako tamin'ny taondasa fako 2021 mety misy raha ny efa lasa lobe mbola tsy afaka hatramin'izao tsika amin'ny teny zao. Ka zay le andrasan'ny vahoaka sy ny mponina amintsika na manalelera faralahy, zay le tamberina ndraikitra averintsika amin'ny mponina ary isaorana ny MBS mamehantsika sehatra ahafahantsika mitondra an'izany vaovao zany ny amin'ny hoe tena efa rakotra fofona Antananarivo maimbo Antananarivo amin'izao fotoana izao tsy voaroaka ny fako ary tsy vitany tsy voaroaka fotsiny, fa raha nisy zao ny fanehoan-kevitra nataon'ny namana anankiray tany natambazotra tserasera de hoe efa tonga hatrany amin'ny arabe ka lasa miteraka fitohanana indray ilay fako izay tsy voaroaka ireo. Isika tsy andany miady mafy amin'ny aretina Covid-19 izay tena fahavalo ny aretina voalohany indrindra mihitsy. Ahoana moa zany tsy fahavalo fa hoe fosotra voalohany mahatonga ny aretina ny loto de efa tena tsy misy resaka intsony, maly tsaroko ohatry ny saika hividy gote anjanako de tonga saina tamiko hoe andao aloha kisaka fa aika tendrombohitra na fako ty akaiky ty, tena hoe zay tany alehanao sy ny fofona ny rivotra iainanao maloto avokoa ao anatin'izany. Fa mpanantenana no menany mampalahelo ao anatin'le tantara moa Clémence Sarary-Nirina de hoe rehefa masamijoro ianao mipetraka eo amin'ny toeran'ny vahoaka ary milaza zay maharary azy de toa ohatra ny qualifiena ho attaque personnelle ve ny filazana ny zavatra marina, mila saina ihany zany hoe torohevitra sy filazana zay marina sy andrasan'ny vahoaka marina aminareo mpitantana sy mpitondra nge no andrasana ao anatin'izany fa tsy tokony ho raisina be fantany tahaka izany le izy rehefa mitondra ny marina sy apetraka manoloana ny zava-misy marina sika ao anatin'ny trangan-javatra rehetrarehetra. Misy moa ny mpanolo-tsaina Clémence Sarary-Nirina zay milaza hoe tokony any anaty fivoriana antsika ny manao débat alao ny resaka ny atao fa tsy avoaka ny ivelany sy ny sisa, fa amiko zony vahoaka Antananarivo zay nandatsabato antsika no mahafantatra rehefa misy ny dinika na fivoriana tahaka izao. Ary zay nisorantsika nytony fahitalavitra tony araky ny teninao teo mba komanana mihitsy hoe ny vahoaka mila mahafantatra inona ny zavatra hodinianao. Hiditra session tsika rapitso lakamisy zoma mitohy alatsinainy raha tsy diso de ao anatin'izay tokony ho fantatry ny olona inona ny zavatra ho resahana, satria lasa tompotrano mihono mialatsiny amin'le fomba fiteny moa na de mety efa misy lokony ara fa de zay no azoko ilazana azy hoe lay mponina Antananarivo zay tena hiatraika an'le zavatra iainana mihitsy mila mahafantatra hoe inona no hodiniana. Ka araharoatiko efa miresaka an'izany azy de anisany hodinianao ny ladinika voalohany indrindra de hoe réexamen de l'impôt foncier sur les propriétés bâties na le azontsika hoe IFPB. Vao nisy ny antso afako maly Clémence Sarary-Nirina eny amin'iny faritry ny boriboritany fahadimy iny de mitaraina fa trano anankiray monja de hitakina 10 millions d'ariary, folo tapitrisa ariary na 50 millions de francs. Ary de io olona io tsy hoe olona mpanohitra na mpanohana ny fitondrana fa tena nitaraina izy sao de tena efa mihoatra ny fefy panefoefo ary tsy panefoefo nanampy izy de zao no teneny hoe nenay zay ozy izy fa etsekilany trano azo zay ao anatiny raha mila tsy azo hipetrahana akory no tsy maintsy mandoa 200 000 ariary na 2 hetsy ariary 1 million de francs. De tena nitomany le olona hoe
na nyvaroanay raha tsy hitanay de iza moa zay ny amorona million zany zavatra any fa de anisany zavatra voalohany hodiniantsika zany ao anatin'ity fivorinana tsy ara-potoana ho tanterahany mpanolotsainy tanàna volana febroary ity izay resaka IFBB zay Clémence Ranirina ary io moa efa nresantsika ihany na manalilira farala fa inona moa no azo ambara raha mikasika an'izay IFBB zay inona nambarany be ny tanàna ny anandray tsy toana nambarany de hoe raha nyresaka an'io tsika hoe lafo loatra sy ny sisa de hoe ary naveriny zay tany amin'ny fahita lavitra tsy miankina anankiray izy ny ekarany de nambarany hoe le teo aloha no tsy izy fa ity ny tena izy zany hoe reo rehetrarehetra zany be nisy be ny tanàna teo voafidim-bahoaka nisy PDS teo napetraka ny tendrena reo zany tsisy nanao an'le tena tokony ho izy fa izy zany ny tena mahita fa io ny tena tokony ho etratrano ho ampiarina eto amin'ny tanàna Antananarivo rehefa nomenimenina isika mpanolotsaina ary amiko ambarako mazava fa fandresena ho antsika mpanolotsaina zany ary resahako eto zany satria isika no isan'ny teny fa ny be ny tanàna no nidrikina ny am'izay ho araka ny teneniko anao teo hoe any teo aloha tsy izy fa tiano izy ny tenytsika hoe tsy rary ny resaka etratrano io lafo loatra itsika mpanolotsaina no nampafantatra an'izay de io ara le izy fa ampidirina ao anaty lahadinika ho hitantsika hoe nefa rehefa tonga indray ny fanatanterahana fifidianana hoe anahoana indray no akon'izay zavatra zay satria ny atsika de efa mazava foana na manalilira farala na nenareo anivony antokotsika Madagasikara na neny tenako izay antony tsy hitiavan'ny RK de hoe ny mahasoa ny mponina sy ny mahasoa ny vahoaka ny atsika no imatimatesantsika satria araka ny nambaranao teo zay no ny fidianany vahoaka atsika ka ho hitantsika eo zany ny zavatra hitranga fa mino sy manatenysika fa tsy maintsy hoafana ny adievitra ao anatin'io IFBB io hoe ohatrin'ny namarina fa raha miteny any atsika hoe 26 000 ariary ny etratrano ary mino maromarina fa raha ny akamaroan'ny tokantrano eto Antananarivo ny akamarony manodididina ndray etsaka ray etsy latsaka eo daholy raha le ataontsika hoe manana revenu moyen ny etratranony ka raha hiteny venao hoe raha iray etsy ariary zany andeha ho alaiko hoe zay ara ny etratranony de ho ataonao ve hoe efatretsy indray fa hoe efa mba nampidinina raha miteny mantsy anao teo hoe 10 folo tapitrisa ariary de ho atao ve ohatra hoe efatra tapitrisa ariary efatra etsy ariary ohatra tsy possible zany tika teny tiako tenenina zany hoe tsika de isan'ny ady mafy ny am'izay ny am'izay mety ina moa zany famaritana an'izay mety ohatratrano zay na zany tsara resana ihany na manalira farala io resaka IFBB io ne de efa manaprofo am'izao fotoana zao hoe miemitra zany zao be ny tanàna tsika nefa nyteny hatramin'izay hoe asio asiny le mpanolotsainy zay ny le zavatra misy fa raha nyresaka an'izany izy hoe ny teo aloha tsy izy fa ity no izy resaka mbava zany tsy nisy fandiniana zany hoe tena hoe ka ao anaty fikaonan-doha fa de nitapatapahany mpanatanteraka tarihany be ny tanàna ny andray tsy toany izany IFBB ampiarina lafo be ampiarina eto amin'ny tanàna Antananarivo izao zay zany aloha de tsara mare atsika tsy nandalo tao anatin'ny conseil municipal io fa izy ny nametraka an'io ankehitriny milaza ny député Raoldina zao satria ao anatin'ny 5e arrondissement izy de nidina teny toerana izy de hoe rehefa nresaka tamin'ny be ny tanàna zay dia ho ato aloha zany nresan'le député tamin'iny tiana ho tenena zany hoe mba mandraindraikitra koa zany le député ao anatin'izay fa io aza donona fa isika teto anivony ty fandarany ty na manalilira farala no efa niteny makasika an'io ary napiresaka olona avy any amin'ny 5e arrondissement mihitsika nalefatsika tato ny ina moa zany enregistrement sonore ny amin'ny hoe mitaraina ny vahoaka am'izao fotoana zao ny amin'ny io resaka etratrano io ary vao nanao session tsika taorinan'iny de nanambarany be ny tanàna hoe aleo fa ahitsitsika io zavatra ka tsika ny andry an'izay fanatanterahany zay io izy io zany fa misoratra atao anatin'ny lahadinga ka ho hitantsika eo ny fivoaran'izay zavatra zay indrindra mantsy ho raisiko le teninao hoe karazana tena azo lazaina hoe fandresena ao atsika zao zavatra zao satria zava-dehibe rehefa iverenana hodiniana rehefa tsapa fa hay mila iverenana diniana le izy zava-dehibe mifamatotra amin'izay ihany nisan'ny nampimenimenina atsika ny fomba nandrafetana ny SMA sy ny SMGD resa be izy ty fa nisan'ny ladinika faharoa ihany koa ato de hoe réexamen du contrat entre la CUA sy ny SMGD société municipale de gestion digitale de anisan'ny iverenana hojerena koa satria tato anaty fandarana de nresahanay mazava hoe na de ny fandrafetana izay filankevi-pitantanana na ny conseil d'administration andreny aza dia natao mangingina tany sy ny safisafidianan'izay izy ny tiako sy namako sy mpiaraka amiko de to tsy liotsofina no arenesana hoe ianona no sollicité nanao an'izany ianona no ary ianona no atsy hatramin'izao moa za manokana Clémence Ranirina tsy manana ny listre reo hoe iza no CA any amin'le orinasa iza de eto moa zany de iverenana hodiniana indray ty resaka SMGD ty de asa inona no resaka ao fa de araka ny teninao teo ahafana ny ady hevitra fa ho anay manokana amin'ny mampanolotsainy tanànanay de izay hoe niasoa ny vahoaka ny Antananarivo no matimatesanay sy ijoroanay na de misy fiatraikany amin'ny fiainanay manokana raha ry mino fa nisan'ny resantsika
zany Clémence Ranirina hoe tena miantraika mivantana tokoa kay rehefa tena hijoroana zay tena andrasan'ny olona marina nefa aleo nke tsy mifamitaka raha nirotsaka hofidiana ianao tena ampanantenany vahoaka fa hiady ho azy hosolombavany sy hosolotenany ka tonga ny fotoana hijoroana dia ninona ho fiatraikany dia zao hijoroana zay toerana zay ka raha zany no entina ankalanina moa raha matoa Clémence Ranirina dia anontany ianao aho hoe inona ny tena atao hoe attaque personnelle izany ve sa izao fanampitsirantsika ny fahamarinana ho fantatry ny vahoaka n'Antananarivo zao. Resantsika araka ny tenenao teo zay resaka zay rehefa avy eo na manalilira faralafa miresaka le SMGD tsika dia le resaka parking indrindrindrina zany no resahany iny koa efa andresahany tao anatin'ny fivoriana ary averiko ihany hoa tsy mireharentsika fa aloha mba ho tenenina kosa tsika koa tato anatin'ny fandarana nefa niresaka anio hoe ahoany ty resaka parking lafo be ty tsika ny anatin'ny Facebook tambajotra tserasera izay isika sianao moa na manalira faralahy dia somary actifa ihany ao anatin'izay tambajotra tserasera izay dia mampiseho tsika mampafantatra hoe tena mba tsirariny ty zavatra ity dia io koa zany fa dia hoe ho resahana ary eto koa moa zany tsy andeha hoe tsika reriny iresaka an'izay fa nisy mpanolontsaina zao raha ny ao anatin'ny voamerany fitaterana manokana ihany koa dia zay koa efa mifampiresaka an'izay zany rehefa nisy ny tatitra hoe ho atao any amin'ny filohan'ny filan-kevitra dia hoe tena mampimenimena ny olona maro ity resaka parking indrindrindrindra ity resaka takeda rety ka dia io zany no nambara aloha zany fa isany satria nanontanytany amin'ny teo anivon'ny saiko ma hoe inona exactement anatin'le SMGD satria aza donona fa ny SMGD anankiroa ray parking ray le resaka dossier sy ny sisa zay efa mampimemena ny empochara koa amin'izao fotoana zao arahantsika akaiky koa zay raha zay na manalira faralahy fa dia le resaka parking aloha zany aloha no ho resana ao anatin'izay dia ho hitantsika hoe zany hoe anao ahoana no mety fivoarany ady hevitra sy ataontsika hoe ina moa zany hoe ivoaka ao anatin'izay ady hevitra mety ataontsika ao anatin'izay resaka fandiniana momba ny SMGD izay. Misy ihany koa ny resaka fangatahana famindram-pitantanana n'ilay terrain multisport eny Analamahitsy Clémence Ranirina izy io zany dia anisan'ny ladinika hodinianao ary toizako ihany etsy ankilan'izay dia misy ihany koa ilay fangataham-pahefanany amin'ny resaka démolition and construction illicite rehetrarehetra inona moa zany fanorenana tsy manara-dalàna fanorenana tsy manara-dalàna dia manome fanomezam-pahefana zany sika ahafahan'izy ireo mandrodana sy mandravana zany reo anisan'ny ladinika zay hodiniana ao anatin'ity fivoriana tsy ara-potoana ho tanterahany eo anivon'ny conseil municipal ity ny zavatra tiako tenena angambana manalilira faralahy andinika koa tsika mikasika ny resaka fanamorana hono ny fahafahana mampiditra rano tsara zany ka efa tsika ndraiky koa zany efa tsara dia tenentsika mety tena mitsotra fa fotsiny misy fa amin'le resaka fepetra ahafahana misitraka an'izany ohatrany misy manahirakirana kely fa aloha rehefa naty ady hevitra araka nytenenitsika aloha iresaka an'izay fa tsara aloha zany le fa satria mampimenimena mimponina tokoa ary tsika hoa efa ty amin'ny taona 24 mahery mbola be dia be ihany ny olona bidon jaune milahatra ataoko angamba fa tsy na dia mahantra ary tsika angambany tsy dia tokony ho sahazany vahoaka malagasy loatra mbola milahatra bidon zay fa nresaka ianao teo le resaka hoe démolition na construction illicite na fandrodanana fanorenana tsy ara-dalàna ny alo ny hevitro no ambarako na manalira faralahy fa eo ianao mety anana ny hevitra koa ianao tsika masina samy mpanototra fandarana eto raha mety samy manana ny fomba fijeriny ihany koa anatin'izay ny resaka fandrodanana ny fanorenana tsy ara-dalàna raha ny fampiresantsika niaraka tamin'ny be ny tanàna angamba raha tsaronao dia hoe ary nampimemena mpanolontsaina satria nisy an'le fiakaran-drano teto Antananarivo dia hoe akoatra ny resaka remblai dia misy ihany koa le olona manorina trano eny ambony canal zay zany le izy ary rehefa nijereko satria ny anahy moa zany dossier physique zany hoe taratasy no azoko dia efa misy ihany zany efa misy hoe misy délibération dia hoe fandrodanana an'ireo ina moa zany trano tsy manana permis zay zany no voaresaka ao anatin'le izy raha sao vérifieko tsara fa dia miteny foana eto zay zany le izy dia nefa ny ao anatin'izay zany dia fanomezam-pahefana hoy ianao teo na manalira faralahy za manokana aloha toka dia ataoko hoe mahitso amin'ny fomba fijeriko za manokana tsy mahatoky ny be ny tanàna homena fahefana izany satria efa ny rahantsika nahita teo zany zavatra izany ny teo Analamahitsy zao ny rahantsika nahita iny nisan'ny torin'ny tenako tsy nanana fahefana izy na nandrodana ihany izy tamin'le teo Analamahitsy ao amin'le anorenana n'ilay kaserne pompier amin'izao fotoana zao mangataka izy zany ny anomezana anazy ny fahefana ny amin'ny fahafahana mandrodana an'ireo fanorenana tsy ara-dalàna inona moa ny olana raha ohatra ka hoe ndeha atao hoe ito misy construction eo ambony canal dia précisena mazava hoe eto ananina ao anatin'ny fokotany zao makatsy makaroa ity dia ho arodany commune satria tsy manara-dalàna
tsika mpanolontsaina angamba tsy tipaka an'izany ary isam-bolana tsika mivory foana azotsika tapahana somatsara ao zany fa ity le resaka hoe délégation de pouvoir mihitsy zany hoe anana ny fahefana fenony eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo ny ben'ny tanàna zay tsy maintsy andray ny arrêté mahakasika an'izany androdandrodana indray anireo inona moa natao construction illicite tsisy permis de anahoana ny fiatraiky an'izany amin'ny mponina Antananarivo raha pitso zay zany ny zavatra mitranga ao anatin'izay na manalilira faralahy dia nasa nofa vérifieko kely le hoe démolition des constructions zay mihitsy le izy ty mihitsy le izy na manalilira faralahy atao anaty taratasy ty de hoe démolition des constructions irrégulières ozy izy n'ayant pas obtenu de permis de construire samy hafa zay satria raha ny zavatra resahany ao anatiny ilay note de présentation de hoe pour la démolition de toute construction irrégulièrement érigée sur les réseaux d'assainissement et canaux d'évacuation de la ville. Zany hoe ato anatin'le note de présentation zany lazaina fa hoe ireo fanorenana miorina eny ambony canal izy tsika ao tsy mitsipaka an'izany raha toka tena voaporofo marina fa manakana ny fikorinan-drano irana miasa ny fokotany sy ny ponina fokon'olona zany tsisy asitsika olana fa rehefa tonga ty am'le resaka délibération zany efa manomana izy an'izay délibération ivoaka rapitsy de hoe n'ayant pas obtenu de permis de construire azonao zay zany le zavatra lalovina le teny ka eto tsika de fa mino fa misy mpanolontsaina an-tanàna mba manaraka atsika koa ao anatin'izao fandaran'izao na manalilira faralahy zay le filalovana teny zay manahirana efa noresahako teo anivon'ny fivorian'ny conseil mihitsy io resaka io Clémence Rarnirina tsy voasambany akory zao fa matetika de lalovina amina resaka terminologie ohatran'io foana sika zavatra resahana any amin'ny note de présentation hafa zavatra azavaindreo tale samy hafa mandritry ny faneho-kevitra hafa petraka amin'ny fanontaniana sy ny rehetrarehetra vavahanao tsara mba tsy apiditra na hoe ahoana moa zany tsy apiditra antsobo ny mponina Antananarivo ny fanapa-kevitra izay ho raisiny satria tompon'antoka amin'izay fanapa-kevitra raisinao anatin'izany fitantanana an-tanàna zany sika de ny zava-misy rehefa mipoitra avany ilay délibération de miova les formulations miova le terme ampiasaina miova le voambolana miasa misy elanelana goavana be ao anatin'ny hoe trano fanorena trano na orina tsy nahazoana permis sy ny hoe trano miorina eny ambony canaux izy tsika teo ny resahana teo de eo zany de te hipetraka amin'ny fanontaniana Clémence Rarnirina hoe raha tena jerentsika moa zava-misy eto amin'ity Antananarivo ity firisan-jaton'ireo trano rehetrarehetra efa miorina sy ny aina ampolo taona ny maro rehetrarehetra ireo no manana an'izany permis zany zay ny fanontaniana petrako hanahoana re ny fiatraiky ray zany tokoa ny zavatra tena ho ampiarina eto amin'ity tanàna Antananarivo ity mila jerena tsara ary mijery amin'ny maso tsy miangatra sy tena hoe amin'ny fo maha-olombelona misy fontenkely fotsiny atsipoko nisy any resaka fandravana ny trano Andriamatoa Petrakotony ainao maly iny tsy miresaka eto amin'ny mahapomba na tsy pomba ny fitondrana azy fa miresaka fotsiny amin'ny hoe tokantrano hitoerana sy hipetrahana tsy miditra amin'izay lafin'ny pitsopitsony rehetrarehetra fa le hoe fipetrahana le trano de arodana mafy foana ny fiatraika an'izany de alaivo saretsaina hoe firisan-jaton'ny mponina Antananarivo zany no eo amin'izay toerana zay tsy voatery mpanefoefo Clémence Rarnirina satria fantatsika tsara eto fa etra trano roa etsy ariary aza mampikaikaika de zany olona zany no hiarany fandravana trano avokoa raha toa ampiarina ty zavatra ty ka io zavatra resahanao anaty délibération io no olanina ao anatiny dikan'izany tena anisany am'zoe zavatra ngeza be amin'ny fitantanana sy ny fiainan'ny mponina Antananarivo ity fanapa-kevitra izay ho raisina ao anatin'izao fivoriana tsara-potoana mandritry ny 3 andro tanterahana manomboka raha mpitso izany etsy amin'ny lapan'ny tanànany ihany teny atsipoko Clémence Rarnirina de zay foana ihany hoe naverimberina foana ny fitsinjovana ny madinika ao anatin'ny zavatra toy izao fa aiza ho aiza le tena fampiarana an'izany sy fandraisana andraikitra rehefa raikitra tokoa hoe ianareo no eo amin'ilay fitantanana ary iverenana kely mino fa manana nampiana ao anatin'izay ianao Clémence Rarnirina hoe ny mampalahelo aneo de rehefa iverenana ny teny nomeny teo anivon'izay mitantana amin'izao fotoana izao anivon'ny mpanatanteraka iverenana ka de tena hoe tsarain'izay teny nomena ny asa vita de lasa metraika ety aminao ny attaque personnelle ny resaka foana moa tsika mahakasika ny resaka solika Clémence Rarnirina fa de tena atao hoe tsy any amin'ilay resaka vola lay montant makaty loatra no olana ao anatin'le izy ary io ange tsy fitadiavana tombontsoa no anaovana an'izao andraikitra izao fa tena hoe fijerena sy matimatesana ny asony vahoaka Clémence Rarnirina fa lay fomba fitantanana sy tsy fahamarinana ao anatin'ilay fitantanana mihitsy no tsy mety hoe zavatra soratanao any anatin'ny teti-bola mazava fa rehefa tonga ny fanatanteranao an'izany de zao hoe zay tianao omena no omenao zay tsy tianao omena tsy omenao no ny antony manokana de averika ana izy le tena manao attaque personnelle ao anatin'izany ary tadio tsara fa
tsy volan'ny be ny tanàna kory io na volan'olona madiodio volan'olotsotra fa volan'ny mponina Antananarivo io zay anisany hanoanana andreo mpanolotsaina zay manao ny asany ka izy ao anatin'le mpanolotsaina zany la tena tsy mendrika omena an'izay fitaovana ahafahany miasa zay satria solika ny resaka eto Clémence Ararynirina. Za moa zany de zendana fa io mety amintsika na manalilira faralahy tsika zao ny atao hoe tanora ho no avin'ny firenena mbola lavitra ny lalana na manalilira faralahy amin'ity resaka politika ity ary tsy hoe de nizao tsika vao miditra ao anatin'ny sehatra ny fanaovana politika no andeha hoe sanatria ataoko anaty farankisosina le fitenenana hoe ho voavidy satria raha ny zavatra hita mantsy de ohatrany kisarisary an'izay le zavatra misy araka ny teninao teo raha miresaka solika ho an'ny mpanolotsaina isika dia aza tonoana fa 40 andro na natanterahana mandat spéciaux na natanterantsika iraka ary misoratra atao anaty teti-bola ny andohany io zavatra io hoe ahafahana manohana ny mpanolotsaina anatanterahany asa andrasan'ny vahoaka aminy taty aoriana ny tenin'ny mpanolotsaina Tranainy teo anivon'ny conseil municipal hoe manahirana be fa sarotra be le maka le dérogation eo anivon'ny trésorerie municipale sy ny anivon'ny tompon'andraikitra maro samihafa fa aleo atao solika ilay izy mba hanamorana ny fisitrahan'ny mpanolotsaina n'izany solika anatanterahany asany aloha tsindriana tsara zay araka ny teneniko teo mantsy hoe ataoko anaty farankisosina le hoe voavidy dia ny rana nanapa-kevitra zany hoe eny ary namena ity karatra fanilo zany menanay mpanolotsaina tsirairay rehefa nisy ireny nanomboka izay mo zay mpanolotsaina eo amin'nivon'ny team ny tenako ao anatin'izany eo anivon'ny combat ihany koa rehefa misy ny zavatra mitranga de ohatran'ireny aneonay anazy eto aminareo androany reny no hitondranay anazy eo anivon'ny filan-kevitra de tsy zaka lay fahitsipitenenana tsy zakandry zareo mpanatanteraka ao anatin'izany be ny tanàna ozy izy ianao teo hoe tsy tiandry zareo le tononona olona manana andraikitra politika ianao tompoko ary matony safidy an'izany toerana olom-boafidy be ny tanàna izany de tsy maintsy resahana ohatra ny resantsika ihany koa ny filoham-pirenena tamin'ny herinandro lasa teo mikasika an'ireny fampanantenana ireny ka ny tianambara ao anatin'izay de hoe ny atsika mazava asa no nametrahana antsika eto amin'izao andraikitra izao misy asa andrasan'ny vahoaka amintsika fa rehefa misy ho eo teny ny fanomezana ny solika rehefa nisy ny disadisa dia ninina ny tapahana ilay solika zany hoe tsika zany no atao hoe adala ve nametraka fitokisana miresaka fifidianana mantsy tsika io olona io dia aza tonoana fa mieritreritra irotsaka raha-pitso indray miresaka fitokisana tsika eto tsika nametraka fitokisana taminy ny amin'ny hoe ekenary fa ataovy solika ilay omena ny mpanolotsaina mba tsy anahirana ny fisitra ny mpanolotsaina izany mba ahafahan'ny mpanolotsaina manatanteraka ny asany araka ny tokony ho izy nandeha ny folo volana ny zotratsakany sy andavany nyzany fanomezana solika izany ninninona mety faneho-kevitra izay nataontsika amin'ny mampanolotsaina tsy amin'ny tsinony tsy fitiavana fa asantsika mampanolotsaina andrasamponina amintsika nandeha hatrany zany fanomezana solika zany rehefa nisy reny ny disadisana amina lilira faralahy de inona no mitranga de ny tapahana ny solika ao atsika folo menada izay nytorininy be ny tanàna no nitakiny ny anesorana atsika tsy nomena ny solika de tsy nomena koa ny solika ao an'ireo mpanolotsaina team sy ny combat anankiray ankehitriny zany rehefa rehany be ny tanàna fa hoe ary isika zay mantsy le izy so de gaga koa mpanaraka hoe fa naninona ny andro fepitaona ny zavatra atao de natao mba handresena aoka zava tsy hoe anaonao zavatra kitoto ianao fa tsy maintsy manao zavatra ianao mba handresena jerenao tsara hoe aiza ny point ahafahanao mahazo ny fandresena ary isorako ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara raha namoaka n'ilay faneho-kevitra omaly hoe takinay ny fahametrahana an'izany fahaleovan-tena ny fitsarana izany ary tsy ekena intsony ny tsabatsaba nizaniza ao anatin'ny sehatry ny fitsarana tsika zany de efa hoe hitondran-drara satria araka ny nambaranao teo na manalilira faralahy volam-bahoaka io misoratra ao anaty teti-bola nanamafy an'izany ny tale général miandraikitra ny finance ananatsika ny profo rehetrarehetra ankehitriny ary isorana azy ny nanomezana an'izany tsy le tele général fa sao de rindray ny roanareo isorana anao andre matobe ny tanàna fa ianao ihany nanome azy ny profo rehetrarehetra ny amin'ny ahafahantsika zany mitondrandrara ny zavatra misy de rehefa nisy ho iaho ny fahenony zany fa hoe io tokoa fa tena andeha ty raharaha ty de no ny tahotra ve de navoaka moramora atao lay solika sa diversion tsy fantatra sony fa de navoaka moramora atao lay solika mpanolotsaina 5 menadaly tsika zany ampahafantaritsika amponina ihany zany so de tsy malala izy ireo nivoaka ny solika rehefa nijerena nefa rehefa aveo mivoaka ny solika ho an'ny mpanolotsaina
2 mena damianaka tamin'ny heriny androany tamin'ny heriny androany fa ny mpanolontsaina anankitelo a dia tsy nampisitrahana zany de tsika nao akamatatra kely amin'ny fijery atsika izary ireo olona tsy nampisitrahany be ny tanàna nena ndratsitoena ireo mpanolontsaina telo izay tsy nampamisitrahany an'izay solika izay mazava loatra fa dia eto moa zany zay raha vavy izay manolotra an'izao fandarana izao a satria ny tanjona ao anatin'izany dia fijerinay azy a ny anakombombava ndresany namana lilira faralahy teo isan'ny tsy tiavany anay ony zahay milaza mahitsy malazaina fa manao attaque personnel mialatsiny a tsisy manao attaque personnel mihitsy eto fa ny zavatra marina zavatra misy tsisy foronina miaingy amin'ny zavatra antotantaratasy ampelantanana miaingy amin'ny zavatra iainan'ny vahoaka sy ny tatitra voray no resahana zany zany no tsy ampisitrahana anay a an'izany iza le anankiray menatao iaho teo a de ny namana toavina ralambomay ao anatin'ny komba zany hoe zany raha fitinina le izy dia misy mpanolontsaina timao anankiray misy mpanolontsaina ierkao anankiray ary misy mpanolontsaina kombao anankiray zany hoe le rafitra anankitelo izay isany tena mandrafitra n'zany ataontsika hoe raha tambatra ilay maro anisa ao anatin'ny filan-kevitra mihitsy zany a no anaovana an'izay antso-jay aloha journaliste namana lira faralahy hoe antso-jay le izy a ary io averina tsy resaka hoe miady tombontsoa fa io kosa rehefa lalàna de lalàna izahay matombo tabataba etsero matoa zahay mitondra ny profo rehetrarehetra matoa izahay atreto aloha mbola tena mijoro foana ary oziny ny filoto aloha marika ravalamana na ataona ny fijoroana zao ny tsika ny namana lilira faralahy efatra am'izay fijoroana mbola iamafy ny fijoroana am'ty taon'ty a dia ny tiana ho tenena ao anatin'izay de hoe isika mihitsy zany le mijoro ao anatin'izay no ezahana kombombava tadiavina ve ny ifonany raha mato lilira faralahy hoe mifona aminao andrematobe ny tanàna fa tsy resaka mombanao tsony zay fa de avoay re solika tompoko azafady indrindra zay ngamba ve no andrasana amitsika fa dia tsy hanatriaviny vava de tsy isy an'izany angambany antenaina fa manaraka ty fandarany ty ro mpanatanteraka rehetra eo anivon'ny fitantanana an-tanàna Clémence Rarnirina ro ia hoe anitsy kely alay fomba fijerin'ny olona amin'ny ankapobeny lay mijery bonitolo tsy mandinika lalina milaza hoe fa hainareo ve de tsy ireo mifamaly miady misy disadisa aloha de tena tsorona fa tena resaka olona lehibe ary efa natao ngamba ny fomba rehetrarehetra mba tsy hita atongavana amin'izao zavatra zao natao ny andravonana ny olana mba ho raharaha tokantranotsika eo anivon'ny commune ty raharaha ty fa akory atao rehefa tsy mitazona ny teny nomena ianareo anivon'ny mpanatanteraka ny tenako manokana Clémence Rarnirina dia mahasamijoro hoe tena efa niona mivantana tamin'ny filohan'ny filan-kevitra ary tena ny teny hoe tsy aleo ve ianareo mitondra tena ho toy ny ray aman-dreny fotoana mety zao talohan'ny farany taona de niresaka an'izany a hoe fotoana mety zao a ahafahanareo mamany disadisa rehetrarehetra tsy isiny ataoko hoe anaty fonoteny hoe ady antsena eo anivon'io conseil io de mifampiaino ange de vita rehefa mazava ny any lignako hoe izady aty anivon'ny mpanohatra raha misy zavatra tsara ataonareo mitehaka tsy maninona zany fa rehefa misy zavatra tsy mety tsy maintsy miteny azy satria zay ny fidianan'ny vahoaka ary tsy afaka hanovan'izany mihitsy ary teneniko anao Clémence Rarnirina fa raha toa anisan'ny mpanolontsaina ataoko hoe maivamaivana sy azo novidimbola de azo atao nke ny vidy fa napetrako mazava ny hoe ny tombontsoa tompoko raha atao hoe tombontsoa no iantsonareo azy na de zavatra voafaritra mazava ao anatin'ny lalàna sy ny teti-bola azy io zavatra io de zao raha no amanokana tsy no amanokana ny olako tsy ho amanokana ny olako ary za manokana de kristianina tena mino Andriamanitra mahita ny amelomana sy jerevana tsy zany fitaovana hoentina miasa zany akory ny andeha hiantoka ny fiainan'ny mpanolontsaina fa hoia hoe raha ho manokana tsy hany olana fa rehefa tsy ny 5 de aloha tsy misy zay le izy zay le fijoroana zay hoe foto-kevitra ary prinsipa no apetrakatsika eto ka raha izany no andeha hoentina hankahalana de veriko hoe asa iza reny tena mipetraka amin'ny toeran'ny ray aman-dreny sy ny fahendrena mbola anatin'ny fahatanindrantsika hoe ianao Clémence Rarnirina de hoia hoe tsy fantatro aloha hoe raha nytaona ngamba anisany ry amin'le seza aorindrina ry daholo ihany tsika reto ao anatin'ny conseil ao tsy fantatro hoe lay zaza maditra ry orina ve kisendrasendra ve sa manahoana fa de miara-mipetraka mihitsy moa zahay sy ny mpanolontsaina toavina ralambomay mety anisany napitatra zay mety ho fieritreretana anay hoe mikonokonina zavatra ve zany fa tsy hany mihitsy le izy fa le fijoroana araky ny averiko tsara le tenenay teo imatimatesanay ny hanao zay hampandrenesana ny feonareo vahoaka rehetra ny fidy anay eo anivon'io conseil io raha mbola mahitsy hoe misy zavatra tsy rariny miatra amin'ny vahoaka zay nametraka fitokisana taminareo mpitantana
de tsy maintsy foany zay isokabava sy teny ka raha izay no hitondranay izakana ny antso-tsay tahaka zao de hoe alao samy tsara daholo na ny vahoaka an'Antananarivo mahita ny raharaha mpanolo-tsaina namana koa everiko fa tsy mikipy fotsiny fa mijery mahita an'izao zavatra zao a ny eo anivony antokotiko Madagasikara de mahalala tsara hoe misy naman'izy ireo zay tsy misitraka an'izany a misy mpiara mitolona ihany koa ataoko hoe miady ho an'ny vahoaka eo anivon'ny IRK de ianao Clémence Rarnirina miara tsy misitraka an'izany amiko a etsy ankilany koa moa namana toavina Ralamomay zay anisany tsy misitraka mba kopahako tanana kely kosa ny mpanolo-tsaina Hilda Asonjo namana Clémence Rarnirina zay tena nitsotra taminay telo mianadahy hoe mpanolo-tsaina Komba izy fa de anisany nazo ary niasehony antsika ilay ticket milaza fa io fa vonona ijoratra amin'ny farany izy ijoratra any amin'ny fitsarana nahazo an'izany ka ny any fehiny de zao hoe ny olona ny mena andraikitra zany de veriko hoe mendrika omena aja sy voninahitra ary de tokony homendrika an'izany aja sy voninahitra ny meny olona tsika zany tsika ka ny fihetsika tahaka zao hoe veriko hoe sao de mba fambaniana toe-tsaina ihany raha toka fankalana olona no avaly ny fijoroana amin'ny zavatra marina sy ny zavatra asony vahoaka ohatrao matoa any misy ampahany be deabe amin'ny zavatra resantsika averina diniany misy ilaina azy ihany ke zany zavatra resantsika ka raha anakombombava izahay de anahoana no hiafaratsika tsy aleo ve mifampiaino ampandrosoana ny tanàna sy ho tombotsoan'ny vahoaka maro anisa eto Antananarivo renivohitra Clémence Rarnirina. Feno de feno izay zavatra nambaranao zay na manalilira faralahary ny anapiko azy fotsiny dia ombako manana ny teny nambarany député Fetra miara-manonja resaka tao anatin'ny miara-manonja androany efa manomboka mandeha ty resaka ty Andriamatoa ben'ny tanàna ianao mieritreritra hirotsaka ho ben'ny tanàna rapiso efa ndresana foana moa zany hoe tsy ho tsara ho an'ny image ny zavatra ohatran'izao nefa elana tsiny fa ny zavatra rehetra tsy maintsy ambara tsy azo atao tompotrano mireo araka ny nambaranao ny vahoaka an'Antananarivo isaorana ny député Fetra avy any amin'ny 5e arrondissement ny resaka tao amin'ny miara-manonja androany ary nanamafy an'izany ary isan'ny nanamarika tamin'ny zavatra nyteneniny de hoe tsy orinasanao tsy anao ny commune urbaine Antananarivo Andriamatoa ben'ny tanàna ka anaovanao amin'izay tianao ataonao amin'izay tianao ilavana azy ary andraisanao fanapahan-kevitra amin'izay tianao fa matoa napetraka ny organe délibérant dia misy ny ilana anazy ary matoa napetraka mihitsy koa le fitsinjarana na le fizarana hoe eto ny mpanatanteraka de eto ny mpanolo-tsaina de misy antony sy dikany daholo zany rehetrarehetra zany ary ny député Fetra moa dia efa mpanolo-tsaina ny tanàna ihany koa ka mahafantatra tsara n'izany atao hoe ato volaniny fitantanana ny commune urbaine Antananarivo zany fa de ho hitantsika eo ny toen'ny tiraraha ty atsika tsy resaka zavatra betsaka eto mba tsy homanandry zareo fa ny zavatra tiako resahana fotsiny kosa na manalilira faralahy ny tenako Clémence Rarnirina de te hitondra ny fisaorana ho an'ny nareo anivon'ny tiako Madagasikara ny amin'ny fifanohanana sy ny fifanampiana sy izay mbola hifanampiana ao anatiny zany fampanjakana ny fahamarinana zany satria tena ilain'ny firenena ilain'ny vahoaka an'Antananarivo izany fijoroana amin'ny fahamarinana izany vonina tanteraka isika hiara-entana ao amin'izany ary tsy handaitra tsy mandaitra tsy nandaitra tsy mandaitra tsy handaitra aty amintsika na oviana izany resaka antso-jay fampitahorana fampirorona fanavakavahana sy izay tiatsika iresahana azy ao anatin'izay fitantanana ny filan-kevitra munisipaly izay amaraparana ny fandarantsika fa na izany naty zany tsy arotry ny tsy saotra manokana ihany koa Clémence Rarnirina ireo mpanolo-tsainy tanàna voafidy tamin'ny anarany antokotiko Madagasikara namana zay tena miady mafy fampiresaka amin'ireo mpanatanteraka ireo ny andaminana an'izao raharaha zao de tena hoe tsy misy manana tombotsony ny korontanana zany raha ny aty amin'ny antoko tiako Madagasikara na ny avy amintsika zay atao hoe tsy manohatra ny ilazako azy fa mijoroan'ny vahoaka ny tsisy mitady ady zany ka de isaorako manokana ireo mpanolo-tsaina vitsivitsy dimy rahalahy eo zay tena anisany miady mafy mba hisinjany filaminana eo anivony filan-kevitra izany antenaiko fa olona manana fahendrena sy ray aman-dreny anareo anivon'ny mpanatanteraka de ilaina ny miaino izay tolo-kevitra avy amin'ny olona rehetra raha tena fampandrosoana marina ao anatin'ny filaminana no katsahana sy tedavina eo anivon'izany fitantanana ny tanàna izany efa lava de lava ny fandarana Clémence Rarnirina ankasitrana ny mpijerena tokantrano nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany nahafatsika ny resaka zavatra maro ny resaka raharaham-pirenena fa indrindra ny resaka mahakasika ny fitantanana ny tanàna Antananarivo antenanay fa voko fahalalana indray ny sain'izay rehetra nanaraka ny fandarana tamin'ity androany ity hatreo koa ngamba ny manakatsina ny fandarana Clémence Rarnirina efeo ambany io ny laharana izay ahafahana mifandray amin'ny rahavavy maimaimpona hatrany ny fidirana atao anatin'ny fandarana mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray tomboky lasy tomboky vavy